Satria Jesosy eto ny fianakaviam-beny fanainy voninahitra manomana sakafo ho an'ireo marefo manringa jamba malemy araka amin'ny tenin'i Jesosy hoe raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na amin'ny sakafo hariva ianao dia aza manasa ny namanao manan-karena aza manasa ny havanao izy fa asao ny manringa jamba malemy ny malahelo tsy manan-koanina sinsisy fa raha ny manan-karena ozy no asainao dia hovaliana ianao fa raha ireo olona marefo ireo no asainao amin'ny sakafo atoandro na amin'ny hariva dia tsy manan-kavaly ireo fa hovaliana kosa ianao amin'ny fitsanganany marina satria mandalo tsika ety ambon'ny tany ho avy ny fotoana isiny atao fitsanganany maty ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay nanao asa tsara tao amin'i Jesosy Kristy dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny meloka kosa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ka androany dia fotoana tena iaraha-miasa fetim-pirenena androany fahinina amin'ny roapolo ny volana Jona misakafo daholo ny olona manao an'ny mpiany an-tranony any mividy an'izao karazana sakafo mahasoa azy izao any amin'ny fianakaviana tsirairay avy izay tsisy maharatsy an'izany fa samy tian'izany daholo ny olona rehetra fa mba nitarian'ny tompo anay indray ny mba hijery an'ireo olona mpangataka tena marobe izy ireo no tsomponinay eran'ny arabe tao anatin'ny tapabolana teto mahajanga teto dia hofanana etsy amin'ny bazary mahabibe eo izy ireo androany ny fiangonana fanainy voninahitra amin'ny fanometanana légume avy any Antsira be reto no nafarana dia pâte spaghetti miaraka amin'reto mofo avy any amin'ny boulangerie sy jus d'orange voasary novokariny fiangonana fanainy voninahitra omena an'ireo marefo ireo namantsika ireo satria Jesosy dia tonga tany Betany dia atsona hoe maison des pauvres na hoe tanàna ny mantra na tranony mantra tany Martha sy Maria Lazarosy nipetraka nefa tonga tany izy Jesosy tsy mizatavan'olona tsy malilika ny malahelo fa ireny dia tian'Andriamanitra daholo Baiboly dia milaza hoe izay miomeny malahelo dia manala baraka ny mpanao azy raha manomeny malahelo ianao dia mampisambotra an Jehova tianao Jesosy aza ilika ny malahelo aza ilika ny mantra tsy fidiny amin'izy ireo io fiainana io tsy voatery omentsika tsiny izy hoe reto dia mangataka tsy fidiny aminy zany aleo mahita azo mangataka tsy zay mahita azo mangalatra na mivarotra ny tsy tokony amidy tianao Jesosy. Be koa zakanareo ve zany zakanareo zany sady zakanareo zany ka zany migira any anaty fiangonana ndana mandeha manompo an'Andriamanitra ajanony amin'izay ho tokanareo io hoparaky anatin'ny olokanareo io zay siva tamin'nify io ajanony amin'izay ndana manompo an'Andriamanitra satria rehefa maty ange na any anaty paradisa na any anatin'ny afobe any. Defaly misy satria andro no fety nendreo sakafo Jesosy sakafo defaly satria ireo jiaby miankohonako ireo miala amin'ny sakafo amiko
Narok dada, zaho tsy tokony hangataka neny fa zaho zany adiny accident eto. Anatin'ny taona ray 2019 27 juin 2019 to adiny accidenté. Dia zany nahatonga anahy nangataka ary zaho olona natanjaka tsara taloha. Dia zaho zany faharoa manaraka natsangana andreo aho teto hoe président satria zaho moa zany zaho tsy dia soatasoata eto. Dia nandamina dia hita be sy maro. Dia fanaojo aminareo amin'izao, fanaojo aminareo pasteur, misaotra amin'ny pasteur jeranay, misaotra betsaka reo tompoko voky tena voky. Toerana koa nareo mpanao gazety sy ny tariny, mba jerevo tantarao any amin'ny tsy mahay hoe zao ny mahantra ny aty Majunga. Mijaly tena mijaly zahay. Eo misy ny tsy manatrano amin'ny matory eo amin'ny sisiny arabe ny poste police. Eto amin'ny poste police ny Mabibo. Ianao moa président eto? Zaho président eto ka. Nareo zany misy fikambanana mihitsy le masikiny eto sa? Eto na eto zany misy fikambanana na eto eto sahirana. Dia anatin'izay fikambanana izay misy zavatra iraisanareo ve sa hoe? Ewa raha vao misy Zavatra ataonareo? iraisanay zany raha vao misy maty aminay tsy maintsy misy manao tsipepeka zay amin'le fijerevana fahorinan'le namana. Dia ahoana no ahafantaranareo hoe tena ao anatin'ilay fikambananareo ilay olona maty sa? Misy famantarana koa. Misy famantarana vao misy fianakaviana tsy maintsy fakafantatra daholo zay eto. Amin'ny centre poste police zay ny eto amin'ny poste police nefa zay boko misy ankilafiny roa. Misy na Majunga be misy na poste police. Dia zay zany le eto amin'ny poste police fangaro zay zao misy na Majunga be misy na poste police. Ny tena fivavahana dia tsy ny fihetsiketsehana ao anaty fiangonana fa ny fihetsehana ivelan'ny fiangonana. Manleo eo anatrehan'ny mpiarabelona ny fitiavan'Andriamanitra, ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra. Tianao Jésus. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné.